Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy ho anao manaraka an'izao fampianaran'izao pasteur Christian manonona ny firarian-tsoa antsika amin'izao taona vaovao izao fiadanana aneo anao oneran'ny tompo aminao izay rehetra banga rehetra atao amin'ny fiainanao izay tsy azonao zany. Ity volana ity tsika dia resaka mikasika amin'ny fahitapitia tsika amin'ity volana janoary 2024 ity izay moa zany ny loha hevitra antsika zany hoe fahitapitia na mahita fitia zany. Ka mialohan'izay aloha tsika hivavaka ho an'ny ten'Andriamanitra izay horenesintsika, vavaka tsika mba tena ho tain'Andriamanitra zany teny zany ho alefany miaraka amin'ny fahasoavana sy hery. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra anao indray izay alefaso indray ny teninao miaraka amin'ny fahasoavana sy hery. Hosorony lelako mpiteneny ny vavako sokafo ny fony tsirairay avy izay mandre na iza andrenesan'izy ireo n'izao teninao izao. Misaotra anao sahady izay voatany teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Resaka momba fahitapitia tsika araka ny lazaiko teo ambony ndao tsika hijery ten'Andriamanitra avy hatrany. Estera toko faharoa dia ny 5:10 ka hatramin'ny 4:10 zany. Estera toko faharoa dia ny 5:10 ka hatramin'ny 7:10 zao mivaka n'izay teny izay amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa tonga ny anjara andro ny Estera zanaka vavin'ny Abihaila alandrai ny Mordekay izay fanandray azy ho zanany vavy hidirany ao an-tranon'ny mpanjaka dia tsy nilana inona na inona mihoatra noho ny ntonon'ny Hegay tsindranolan'ny mpanjaka mpitandrina ny vehivavy. Ary Estera nahita fitia teo imason'ny olona rehetra izay nijery azy, dia nentina ho ao amin'ny Aserosy mpanjaka Estera ho ao an-tranon'ny fanjakana tamin'ny volana 10 volana Tebeta izany, tamin'ny taona 7 nanjakana. Ary tia ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra Estera ka nahita fitia sy sitraka teo imasony mihoatra noho ny virjiny rehetra izy ka dia nosatroany sady boninahitra ny fanjakana izy ka nampanjakainy isolo any Vasty. Amen. Mazava be le teny mikasika ny Estera zany hoe mikasika an'izay fahitapitia zay. Ino moa ny zava-nisy teto izao: ny mpanjaka mitady vady amin'ny mpanjaka, satria lasa le vadiny teo aloha tsy nankatoy izay nilazainy sy somary nanao toetra taminy dia izao tady vady amin'ny mpanjaka. Tady vady mpanjaka dia niforiana daholo izay vehivavy virjine sady tsara rehetra tao sosana tamin'ny fotoana io zany, satria izay zany no torohevitra nomeny mpanolontsaina ny mpanjaka andeo tadiavana vady ianao dia foriana daholo ny vehivavy rehetra izay tsara indrindra izay lany misy no ho lasa vady amin'ny mpanjaka. Dia mba nandefa ny zanany vavy koa Mordekay zany hoe Mordekay moa zany raha landrainy Estera fa nitaiza azy dia nataony sahala amin'ny zanany vavy, natsangany mihitsy zany, dia mba nalefany koa ny azy. Dia fanao zany rehefa hoe haka vadin'ny mpanjaka zay dia tsy maintsy karakaraina reo vehivavy reo mandritra ny ray taona eo zany. Nibika aman'endrika, omena sakafo atao izay mba tena hoe atsara azy mihitsy, ampivoaka tsara azy hambabo ny fon'ny mpanjaka, mba tena hoe hamezana fahafahampoan'ny mpanjaka zany izay vehivavy izay. Dia karakaraina mandritra ny herintaona eo zany, fotoana lavalava ihany zany amintsika zany. Dia rehefa tonga amin'izay amin'ny fotoana, satria miditra tsiraidray ao amin'ny mpanjaka daholo reo vehivavy izay nikarakaraina nandritra ny herintaona reo zany, dia tonga amin'ny toriny Estera zany hoe amin'ny fotoanan'ny Estera indray zany. Dia hoe rehefa tonga ozy ny anjara andron'ny Estera zanaky ny Abihaila raha landrain'ny Mordekay izay efa nandray azy ho zanany vavy hidirana ao an-tranon'ny mpanjaka, dia tsy nilana inona na inona Estera fa izay notonon'ny Hegay mpitandrina ny vehivavy ihany. Zany hoe rehefa tonga zany ny toriny Estera dia misy an'ity lehilahy anankiray ity atao hoe Hegay zany izy no chef, zany hoe izy zany no lehibe mipikarakara n'ireo vehivavy reo, zany hoe mikasika mibika aman'endrika zany. Raha aty amintsika zany izy dia hoe atao hoe esteticien. Izy zany no manapaka an'izay farany zany hoe zao ny ataonao, ity tsy ilaina, ity ilaina. Dia inona ny zavatra nataon'ny Estera?
zay ny tonony ty hegay ty any zany nataony rehefa tonga amin'ny fotoana iny moa ny atao hoe mahita fity aloha e satria resaka fahitapity ny resantsika ny atao hoe mahita fity de zao a zay zavatra tsy nieritreretinao a na zay zavatra tsy nangatanao a de azonao a tonga aminao le izy omenanao le izy zay ny atao hoe mahita fity zany tsy nangatanao le izy tamin'olona na tamin'Andriamanitra tsy nieritreretinao mihitsy le izy fa de omenanao sotro zao le izy ary zavatra tsy kelikely fa zavatra ngezabe le izy amen zavatra ngezabe de ao anariny tonga anao ahita fity zany eo anatrehan'ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'i Jesosy eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ihany koa zany teto Ester de hoe ary Ester dia nahita fity teo mason'ny olona rehetra zay nijery azy zay nijery an'i Ester zany de tena hoe nambabo azy daholo a de nahita fity teo mason'ireo olona rehetrarehetra ny olona rehetra zay nijery azy de nahitany fity zany nahita fity zany hoe nahazo zavatra be tamin'ireo Ester zany ao de eo amin'ny 17 koa izy miteny hoe ary Ester ary tia ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra Ester ao tia ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra hainao hoe firy ny vehivavy rehetra firy ny vehivavy rehetra amin'ity tanàna ty firy ny vehivavy rehetra atao Sosana manerana ny firenena zay fanjakan'ny Aserosa ao be fa Ester zany tia ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra fahitapity ny anaran'izany fahitapity ny ao ambadika an'izany tia ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy virjine rehetra koa izy ao zay mihitsy le teny eto mihoatra noho ny virjine rehetra be zany ny vehivavy virjine mbola tsy niaraka tamina lehilahy madio ao fa Ester zany tena hoe nanatombo lavitra be noho ny vehivavy rehetrarehetra zay tsara fitondrantena teo amin'ny tanàna teo amin'ny firenena teo amin'ny fanjakana zay nitondran'ity mpanjaka ty zany ahoana ary ny tonga anao ahita fity zay zany ny fanontaniana hoe ahoana ny tonga anao hoe zay olona rehetra mijery anao de mahita fity aminy ianao na hoe tia ny mpanjaka mihoatra noho ny olona rehetra ianao tia n'Andriamanitra mihoatra ny olona rehetra ianao amen valiny de zao ary rehefa tonga ozy ny fotoana idirany Ester tao ohatran'ny mpanjaka de zao tsy nila na inona na inona Ester tsy nila na inona na inona Ester ozy mihoatra noho zay nitonony Negay zany hoe nankatoa zay nilazainy ty mpitarika azy ty resaka fankatoavana zany mankatoa zay lazainy mpitondra azy mankatoa zay lazainy mpikarakara azy tsika zao ty amin'ny ara-panahy mankatoa ny mpanompon'Andriamanitra zay mikarakara anao ianao zay mitarika anao ianao zay mampianatra anao ianao mankatoa ny tenin'ireny mpanompon'Andriamanitra reny ianao zay mitaiza ny ara-panahinao amen zay mikolokolo anao isan'andro zay manabe anao isan'andro satria ry Ester ange teto ny be aziny nampianariny ty Hegay ty io tsindranolan'ny mpanjaka io le mpitandrina ny vehivavy io nampianariny zao ny atao rehefa miarahaba mpanjaka zao ny atao rehefa mijery ny mpanjaka zao ny atao rehefa misakafo miaraka amin'ny mpanjaka zao ny atao rehefa miresaka amin'ny mpanjaka tsy manao fiteny ohatran'izao fa mba teny mihaja teny montana tsy miondrika na tsy mitraka be rehefa miteny fa mba tena hoe manatrika tsara zany hoe nampianarina misatra be nampianarina Andry Ester tao de zay niteneniny ty mpitarika azy ty de nankatoaviny Ester tsy mila manao an'izao ianao fa zao ny ataonao tsy mila mankaty ianao fa eto ianao ao na mifihetsika ao tsy mila manao an'izao ianao fa zao ny tokony ataonao de nankatoaviny Ester zany rehetra zany ry havana fankatoavana tsy nila na inona Ester akoatran'izay nitonony Hegay azy hoe amin'ny fotoana idiranao amin'ny mpanjaka de tia mijanona fa tia ny anaovanao na hatramin'ny akanjo azo raha mijery tsika aty amin'ny Ester 5 de hoe misy fotoana Ester niditra tao amin'ny mpanjaka ihany koa Ester 5 amin'ny anaran'i Jesosy nandeny voalohany manao hoe ary nony tamin'ny andro fahatelo dia ny akanjo fiandrianana Ester ka nitsangana teo amin'ny kanja anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka ny akanjo fiandrianana akanjo mampanjaka azy ao moa zany akanjo mampanjaka azy zany le tena manome hoe ty le la reine le mpanjaka mampanjaka vavy azy ohatrany koa tsika
rehefa mba akany am-piangonana ianao, rehefa mba andeha hiangona ianao, rehefa mba iona amin'ny mpanjaka ianao, jesosy nge ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka e, ilay tompony tompo e, Jehova Andriamanitra ray ilay mpanjaka an'izao rehetra izao, ilay manjaka amin'izao rehetra izao. Ao a, izy ny mpanjaka. Dia rehefa mba iona aminy ianao, dia ahoana ny ataonao? Inona ny akanjo mba hanaovanao? Mba akanjo fiderana, ao a, akanjo manome voninahitra azy, akanjo le tena tsara indrindra ao aminao, zany anaovana. Amen. Zany hoe teto zany Estera dia izay nolazainy tia Hegay le mpitarika azy ity, lay mpanompo ny mpanjaka, lay mpitandrina ny vehivavy, lay mpikarakara ny taovolo sy ny endrika, lay bika aman'endrika ho an'ny vehivavy izay ho vadin'ny mpanjaka. Izay no narahany Estera, nankatoaviny ity akanjo ity ny anaovanao, fa raha vao manao an'ity akanjo ity ianao, akanjo fiandrianana, akanjo mampanjaka anao rehefa hiditra ao amin'ny mpanjaka ianao. Satria tamin'ny vanim-potoana ilay nidirana Estera tamin'ny mpanjaka io zany, amin'ny Estera 5 io dia vanim-potoana tsy azo hidirana ao amin'ny mpanjaka, fa misy lalàna zany. Misy fotoana hoe amin'izao vanim-potoana ohatr'izao mahazo miditra fa raha vao miditra ianao zany amin'ny vanim-potoana sy tokony hidirana dia misy lalàna manindry an'ilay olona ho faty. Fa Estera ny akanjo an'izany akanjo fiandrianana zany, tonga dia babo nahita fity teo anatrehan'ny mpanjaka hoe vao nahita azy ny mpanjaka, mahazo miditra ianao, tondrona tamin'ny teny-bolamena, afaka aloha zany dikany voalohany tsy maty. Ao mbola tsy niteny akory Estera vao nanantona ny mpanjaka, inona no angatanao ry Estera vadin'ny mpanjaka, fa na niaritra amin'ny atsasaka ny fanjakana aza dia omenanao. Zany no atao hoe fahitampity zany, inona no angatanao, fa hatramin'ny atsasaka ny fanjakana aza dia omenanao. Mba azonao sara tsaina ve zany hoe amin'ny firenena misy ianao dia hiteny ianao zany filoham-pirenena amin'ny toerana io, nde ataontsika hoe eto Madagasikara dia hiteny zany ny filoham-pirenena André Rajoelina, ataontsika amena foana hoe inona no angatanao ranabavy, inona no angatanao ry Estera, ianao zany ilay misolo an'i Estera, fa na amin'ny atsasaky ty Madagasikara ty aza dia omenanao. Tonga dia aleloia be zany, amena be zany, hoe inona no angatanao fa anao mbola tsy miteny akory aza hoe angataka zavatra hafa ny dinao ao amin'ny filoham-pirenena, ao amin'ny mpanjaka, angataka zavatra hafa ny dinao any amin'ny Jesosy, any am-piangonana any, satria iona amin'ny mpanjaka ianao. Fa vao mahita ny fitafinao fotsiny ny mpanjaka, mahita ny akanjonao, mahita ny fihetsikaao, na mahita ny fandehanao, na ny famindranao, na ny fidoladolanao, le zavatra rehetra eny aminao zany jerevany daholo, na ny makiazonao sy ny lokomena sy ny verninao zany rehetra zany jeren'ny mpanjaka. Satria iny zany mahababo azy, mahatonga azy mahatonga anao ahita fity aminy, ny fahitany ianao zany, hoe tena tiany mihoatrany hoe nisy vehivavy, zany hoe ianao zany fa taty amin'ny faraparany aty ny toronao zany, ianao le niditra zany fa tsy hoe ianao le niditra voalohany. Zany hoe fa nisy vehivavy be da be zany nandalo teo anolohan'ny mpanjaka, fa Estera tia ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra. Zany hoe izay nandalo teo anoloany tsara koa, tsara ihany, fa ianao lay Estera ny tena tia ny mihoatra noho ny vehivavy rehetra, tia ny mihoatra noho ny virjine rehetra, tia ny mihoatra noho ny olona manana fitondran-tena tsara. Ianao zany tena tiana mihoatra ianao, fahitampity ny anaran'izany, fahitampity ny ao ambadika an'izany, fankatoavana ny mpitarika anao, fankatoavanao izay lazay ny mpanompon'Andriamanitra aminao, izay mikarakara, izay mikolokolo ny ara-pananao, izay mitaiza anao, izay manabe anao, izay mampianatra anao, fankatoavanao n'izay lazainy. Estera koa nge dia izao nankatoano io rainy io koa izay nitaizana azy io hoe Mordekay. Mbola tsy misy ty nisy fotoana koa mamaky ny tara eo ambony eo tsika dia hoe ny feperan-drainy izy mba tsy ilaza ny firenena fiaviany, hoe ianao anie ka jiosy hebreo, fa tsy nasaina ny teny an'izay mihitsy izy,
ohra nefa efa nahita fity teo amason'olona rehetra izy, nahita fity teo anatrenyity hegay ity izy a mampitandrana ny vehivavy ity, nahita fity teo anatreny mpanjaka izy, fa izy mbola tsy niteny satria ny ferandraina izy hoe aza miteniteny mihitsiny a ny firenena fiavianao a, sao de zany mampiova azy, mampivadika azy tampoka teo, de nankatoaviny Estera zany rehetra zany ry havana, nankatoaviny na rano tsara hoe aza miteniteny a, fa mandehana fotsiny ao a, de nandeha fotsiny izy, de mba manao misy ohatra ny vehivavy rehetra manao misy io a eo alohan'ny mpanjaka, amen, manao misy azonao mystère, misy misy des nations ngamba ny lazako azy fa tsy hoe misy du monde, ao a misy des nations, misy eo amin'ny firenena zany satria teo amin'ny fanjakana anisan'ny ity mpanjaka ty a lehibehibe ihany ny fanjakana zay noentiny a, fa misy vehivavy be da be zany manao misy mandalo de manao fa misy fotsiny aloha ianao, amen. Ataovy zay fihetsika tsara, ataovy zay fiteny tsara, ataovy zay famindra tsara, fitafy tsara, nankatoaviny daholo zany rehetra zany, fankatoavana zany. Estera ho tsy nila na inona rehefa tonga zany ny toriny Estera hanao misy eo anatreny mpanjaka. Alleluia, alleluia, zany hoe tsy nila zavatra be da be zany, fa ohatrany hoe zavatra tsotsotra zay niteneny ty mpitarika azy ty a, mpikarakara azy ty a, zay ihany nataony, de izy no lany ry havana, izy no lasa tonga vadiny mpanjaka zay nisolo amin'ny vasy ty le vady teo aloha, satria iny voaroka iny niala iny zany nisorana tao amin'ny fanjakana, fa Estera zany lay vehivavy tsotra, nde ataontsika hoe tena olona babo zareo babo a tamin'ny firenena tamin'ny fanjakana mpanjaka aserosy mpanjaka io izy no nampiakarina ho lasa vady mpanjaka, nampisatroana ny sady boninahitra ny fanjakana hoe tia no reine, tia ny mpanjaka vavy eo amin'ny firenena, eo amin'ny fanjakana, izy a no tafakatra, izy no lany, fahita pitiny eo ambadika an'izany rehefa, amen. Mahita fitia eo anatreny mpanjaka, eo anatreny olona rehetra, mahita fity miafaka mihitsy zany, zavatra tsy nieritreretiny Estera mihitsy zany hoe za mba hahita fity eo anatreny olona rehetra, za mba hahita fity eo anatreny mpikarakara, za mba hahita fity eo anatreny mpanjaka, hoe mba ho lany, mba hoe ho vady amin'ny mpanjaka, fa ohatrany hoe mba mandeha fotsiny izy, mba manao ny olona de mba mifirina ny vehivavy, ary nisy fotoana ary tamin'ny fotoana ohatra nafenina mihitsy izy, nafeniny rainy hoe tsy tiany ho alefany, nafeniny raha mahita an'le misy an'izay karazana horonan-tsary zay film zay a milaza an'izay hoe nafeniny tao anatin'le tovovavy le sakafony soavaly tao Estera, zavatra tsy nieritreretina mihitsy zany hoe hanao vady nafenina zany fa tsy volontény, fa rehefa zay zany didy hoe zay vehivavy rehetra virjiny eto amin'ny Sosana de tsy maintsy hoentina karakaraina ho atao safidy ho vady mpanjaka, de tratra tao anatin'le tovovary izy misy le sakafo soavaly io Estera, dia noentiny miaramila zany de teny zany rainy nanga hiato eo zany rain'le mpitaizana azy nanara-maso teny akaiky teny hoe sao de atao ina ara ny zanako, sao de atao ina ny zanako sarobidy amin'ny ray aman-dreny zany zany zanaka zany, surtout zanaka vavy am'izao vanim-potoana zao, alleloia. Zavatra tsy nieritreretina tonga aminao, tonga ho azy, tsy tao an-tsaina mihitsy zany, tsy tao anatin'ny kajy mihitsy, tsy tao anatin'ny calcul, amen. Fahitapitiny anaran'izay ka mihina fa voarainao zay afatra zay ndao isotran'Andriamanitra tsika amanaraka indray, raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra sy mankasitraka anao zany amin'ny teny zay nalefa amin'ny fampianarana fanokafana ny sainay momba n'izay fahitapity zay de ny fankatoavana zay lazainao, zay lazain'ny mpitarika anay zay lazain'ny mpanomponao zay mampianatra anay, zay mikarakara ny ara-pananay, misaotra indrindra voarainay ny afatra averina aminao ny voninahitra amin'ny anara maherin'ny sarobidin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovana an'izany, amen.